fasan'ny karana sy gara maki mbola maro ireo tsy tafody hatramin'izao. Vahoaka tsy tafody eo amin'ny fasan'ny karana sy eo amin'ny garany maki tsy nijery azy ireo fotsiny imarika ravalimanana. Piasa amin'ny zaona sy ny call center mitaraina noho ny afitsiky ny mpampiasa. Talata 7 Martsa 2024 amin'ny kafaliana mpitiavana tompo-klasy tompo-vavy no entinay mandroso ao atokantranonao indray tonga soa atao anatin'ity fotoanany fampalalam-baovao ity hitondrana fankairezana ihany koa an'ireo malagasy mpiray tanindrazana tratran'ny aretina coronavirus. Ety am-piandohana dia ireo tatitra mahakasika an'izay indrindra no aroso anao. Tamin'ny ray sasany araka ny vaovao avy eny amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato navoaka ny mpitondra teny ofisialy tamin'ny ray ora sasany dia toy izao ny antotanisa voamarika. Ka confirmé 7-20, ny 7-20 amin'ireo dia tsy misy soritra aretina, ny ray kosa dia misy hafanana fa mihatsara ny fahasalamany. Ny ka 7-20 ireo mpandeha zotra-piaramanidina ireo dia ny ray fiaramanidina avokoa ary olona natao testa io maraina io dia misa 80 mbola tsy nisy ny ainana fohy atreto eto Madagasikara ary ankoatr'izay dia efa hita daholo ireo olona na le fanarana teto amin'ny fahitalavitra omaly olona izay tsy namaly ny antso kosa nefa dia tokony atokamonina. Fa lafim-baovao mikasika ny ity fiharitra ny coronavirus eto Madagasikara ety hatrany. Hatramin'izao dia tsy mbola hita sy tazana ny anivon'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy ny fasankarana sy maki ireo olona tsy tafody tany amin'ny toerana izay tokony nalehan'izy ireo. Manao ny fanadihadiana mikasika an'izay indrindra Njava Andriamahefa sy Andry Rakotomalala. Efa roa andro izay no ny andro sy ny aina fijaliana teny amin'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy fasankarana sy garamaki ireo olona tsy tafody. Matsapa izy ireo fa tsy misy miay nanindra izay fotoana izay ka manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana mba hijery vahaolana ho azy ireo. Fa zao avy any Toliarany liako tamin'ny Zoma tonga teto tao Malomaraina tsy marendrika ninonino eto avao tojy kanefa fipetrako agnatin'ny 4 andro eto foana mba mila anareo re mba miangavy mpandefasanareo tobily izay faoly teory tena teody Zao io zao andeha namonjy fatiny direction ka andeha any ambanivohitra Ambatolampy. Zay zao io sakana tomobily amizay tsy nahita tomobily nefa trany Ambatolampy zay nandeha tongotra nakarita ka tia Tananarivo. Dikan'izay zay mba dia tia Andohatapiana ka tsy nahita tomobily amizao ty mijaly mivady manjanaka na telefona raha vonoiny maka numéro ny karapanondra zay tsy meny fa mizaha zay manao plaisir tia Tananarivo nefa zanaka any Ambanja marary amizao tao zao dia mila mody any Ambanja zay amizao mivady manjanaka nay fa tsy tianay fa hoe ina nataonao any Tananarivo any mody anao malaky ny tobila nefa ty tsy afaka mandeha zay aty mato misarge hoe to amin'ny Andohatapiana ka varatra Andohatapiana kay amizao efa androandro zay zao no hoe tsy nahita tomobily telo zay miaraka mosary feky amizao ty hoe ka mba miangavy anareo zay mba miolala zay mba andeha fa ny zanaka any Ambanja amizao marary rehefa fatina lehanay tany ambanivohitra amizao mba mangatadalana zay mba mifona rehefa na tsy ho tonga zany aretina zany amizao manjary tonga ny fitaitainatsika mianakavy amizao ka zay mba mangatadalana tompo e le saorana lehibe lehibe alo fa izay ty tena fa ie zao nano zahay avory io ve navahobaty eto aby ho vita handevigna anay tsy aleo aparitaky ndra hiparitaha any zay aloha dia para azafady anareo zanareo ehetreny fa izao anao mangatadala na nanosy be ao andeha farodofay fa mizaly eto koa harakembako zao siapilaty volatana tsy misy mafafo lala fa tena mizaly maty zao e zay kakataiko nareo eto azafady mizaly angataky fanagnandreny vatategna ko hinaniky zao boaka beloha ai ny zonso atoliara atapadala zaho hinaniky zao aketry atapadala gne azo ty kodakodatoy niomba ty fiainagny to ke nefa tsy ranty ty manampy ke fa ie tsy hita ty lalahombafa fefe lala fa iakatra ame vatana vatategna zao rakoto malala hinay zao azafady fa zao ty raha hataraigny ay zahay boaka atsimo agny mosary
mosary zay sahay boaka agny handeha hagnavara tsy avy eto koa tratra le raha ty mangatadala zahay boaka avaratsy isarombaka le ray aman-dreny atsimo agny fa mosary tratra ny raha ty eo mba mangatadala zahay mba hahazo lalagna hahazo tomabilia raha ay zay ty taragny ay aminareo olo maventy agnabo agny lamba firakotra kely sy entana kely izay zaka tsy misy na dia sakafo sy rano fisotro aza eny an-toerana misy anefa ireo zaza mambehivavy miaritra izay tsy fisiana izay matahotra araka izany izy ireo tsy ny aretina coronavirus no atahorana nefa fa ny fahafatesana manoloana ny anoanana ireto olona hita amin'ny sary ireto izao dia izy voakasika izay fijaliana izay mampalahelo vaovao reto akizy madinidinika laha maty to moa manao akory zay olo to sy misy hanina raiky tena mibababoka hoenan'io mibababoka hoenan'io io mibaboka enan'io ity andro ny atalata ity no andro faharoa ho an'ireo mpandeha tsy tafody teny amin'ny fahasankarana sy teny amin'ny garany Maki andro faharoa izay hitondran'izy ireo ny azo fijaliana manao ny fanadihadiana ny Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala rano akondro galety izay aloha ny vatso azon'ireo mpiray tanindrazana mihitsoka eny amin'ny fahasankarana sy eny amin'ny garamaki efa roa andro izao rentany rendanitra ny antso nataon'izy ireo omaly androany dia naniraka mpiara-miasa aminy ny filohan'ny tim Marc Ravalomanana izay tsy navita ny ainy ny fitarainan'ireo mpiray tanindrazana nefa mosariana ireto misaotra anareo aloha namozy ny vahoaketo mosary ary misaotra ny filoha teo aloha mahasiaro zay nge sy nahafoezanay anazy io nahasiaro anay jusqu'à amizao hoe zahay vono mosary eto sy misy mahasiaro anay raha sisy teo aloha avao atakory zay hanany ty zahay sy mitadia zavatry maro fa omeonareo tomobily handehanany amizay andehananay tsirairay aby misy mandeha Fort Dauphin misy mandeha magnanosy be misy mandeha magnasy eto tratra eto vo tonga tamin'ny maraina zay avy Fort Dauphin hody sy mahita tomobily ay zay gnisaina misaotra anazy aloha satria nieritreritry no vaovony teo aloha zay misaotra anazy zany misaotra ny Ravalomanana name pakasitrana anay fanomezana rano sy tsina ty izy galety ho anay izay tarakety amin'ny toerana vy fa lehibe zao fitiavana inay zao zay teto efa telo afo natongavanay teto zao sy misy mpamonjy mihitsy na iza fa dia mba izy no niatra anay nanomeny zao fanomezana zao sakafo rano sotrona dia mba misaotra besaka anazy misaotra amin'ny président eo aloha fa ianao ny ray aman-dreny fantatra fa ray aman-dreny anao mba miangavy anao koa zany zay mba maha ny tomobile mba andihananay fa maty re zay kopo matory ery amin'ny galana ery tsisy trano tsisy ninina tsisy inona fa dia eo ambony tany no matory miangavy zay mba maha ny tomobile mba andihananay fa zay tsy marary zay mazoto manao test satria tsisy aretina zay garantinay zay zao fijerena ny maha-olona zao tena tesotra besaka ny président Marc Ravalomanana zany zay eo anivon'izao fandraisana ndraikitra lehibe dia tena hoe mankasitraka aloha zahay eo anivon'izao zava-misy zao ny fandraisanareo an-tagna ny reto rano sakafo zay tena hoe tena zava-dehibe mihitsy eo anatrena tena hoe faly indrindra zay ka mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny hiraka zay nalefanao nagnatanteraka hiraka teto Andohatapenaka zany dia misaotranao ny voaka-pandeha satria tena hoe sahirana zay tao anatin'izay fotoana roa andro zay tsisy ano hohanigny tsisy rano sotrona mba nanao antso avy zahay nefa ny hoe tena zao zavatra tena hoe fankasitrahana lehibe zany noentiny manambara ny fifaliana dia mankasitraka reto amin'izao ankoatran'ireo olona sedra olana teny amin'ny garany Maki teny Andohatapenaka sy teny amin'ny fahasankarana ireo ihany koa dia maro tamin'ireo hiazo ny zotra ny lalam-pirenena fahafito ihany koa no sendranay no tena traham-pahavoazana ary dia misy aza no tsy maintsy nandeha tongotra dia ora antsika ny fanadihadiana mikasika an'izay eo amin'ny sariny tahiriny aina aty amin'ny lalam-pirenena fahafito no misy anay amin'izao fotoana izao taorianany fotoana izay nanambarany ny filoham-pirenena fa miato avokoa aloha ny fifaneraserana ataony taxi brosy amin'ny lalam-pirenena rehetra sy ny eto an-drenivohitra ho an'ireo taxi be sy ny taxi ihany koa betsaka ary zao hitanao amin'ny sary zao fa mangadiady ny lalana ny mpandeha tongotra no mameno ny arabe maro amin'izy ireo no mandeha mamonjy ny fodiny sy ny toerana alehany tsy noho ny inona zany fa noho ny tahotra ny coronavirus sy ny tsy ny fisiny ny taxi be sy ny taxi brosy ihany koa dia manao ditongotra andeha hiresaka amin'izy ireo isika
tena mafy aminay mihitsy zao mandeha tongotra amin'ity Covid iny tisy teo Covid-19 ity dia mijaly zay tompoko fa mangataka fitarenana aminareo fa mijaly zay ny tongotra fa mivota fa sady tsy misakafo matahotra dia tsy anao ty tsy miala amiko ty tsy afa manoatra fa tsy maintsy mody za mba mivoatra mipetraka misy raika lehibe zany amin'le olona zany aty amin'le olona mandeha zany tsisy bis satria tsisy andanana dia zao lasa mibasa zao dia mamatolapy dia batra zao arak'izay hitako tomobilany amin'ny lalana zany tsy mahita moa dia tsy maintsy manodimo mahita dia mandeha zany ny lalana any ahoana zao dia hoaiza zao nareo mandeha andeha akany Benjy dia Miantsorivo dia avy Mahamasina ny ala tsy mahita bis mihitsy ny tena fa reraka lohalika maharary tsy mahita bis dia zao mandeha tongotra zao ny aonanana eo an-daniny ny avizana sy ny fanterana eo an-daniny zay aloha fahitaniny an'le fiatrehana an'leo coronavirus tena enjana be amin'ny fiainana io tena fera be amin'ny fiainana io tompo fa dia miezaka aloha mba tsotratra zany mahatonga miezaka mandeha tongotra ohatran'izao dia matahotra azy fa mba andeha hiala mivarotra zay tsy afaka mivarotra fa rehefa ejena ny andeha ody zay tsy mena fitaterana andeha ody inona no hanina eo inana goudron ve zay fa dia loatra zay mba andeha tongotra monjy ny tanindrazanay any Miantsorivo tsisy bis mihitsy sady tsisy taxi borosy mahamiasa mihitsy nefa zay tsy miasa dia tsisy zavatra tsisy sakafo hohanina ny Antananarivo dia tsy maintsy mandeha mamonjy ny ray aman-dreny vatsy aloha maivana dia maivana mbola tsy farany volana ny andro moa ny mbola tsy misesana karamy dia mbola tsy farany volana ny andro filoazany fipetratra sy ny fanjakana zay tsy mahita bis mandeha tongotra miasa zany mahita fa tena sy tokony andray fipetra tsaratsara mihitsy izy amin'ny raha zay zao tokony isy bis sy namany tsisy bis dia reny hitanao tamin'ny sary reny no hevitr'ireo olom-pirenena sendranay niresaka taminay mikasika an'izay fipetra voaray zay 2 andro zay no nandraisana iny fipetra iny mbola misy manodidina ny 13 andro zany hiatony ny fifaneraserana ireo taxi brosy manerana ny faritra mandra-pisiny ny fipetra vaovao indray hoentiny eo anivon'ny fitondram-panjakana mafy dia mafy ho an'ny sarim-babe-bahoaka ny miatrika an'izay kanefa zay aloha ny masaka azony anaroso tato anatin'ny fampahalalam-baovao mikasika ny fiainan'ny olom-pirenena mifamezivezy ihany koa. Olona iray no nandefa ny fitarainana teo amin'ny tambazotra Facebook omaly mikasika ny fipetra ny raisin'ny orinasa tsy miankina izay iasany ity fitarainana ity. Jessica Miray sy Tairnena. Mbola salama tsara izahay ka mbola afaka mitaraina. Toy izao ny fanajana ny confinement amin'ny orinasa iasanay. Mbola mpiasa visy ireo hitanareo amin'ny sary ireo fa tsy nahita bus sy fiara fitaterana ny sasany. Manomboka rahampitso dia hanao ramassage ny orinasa ka au complet izany izahay mpiara-miasa rahampitso plus de 2000 employés. Rehefa nitafa tamin'ny DG izahay comité d'entreprise ny orinasa dia tsy menatry ingarainy vazaha izay tsy ho tonon-keto ny anarany nilaza fa tsy manan-kery aminy izay kabary nataony filohan'ny repoblikatsika ary tsy azony akory ary izay nitenenina satria tamin'ny teny malagasy. Mbola nampiny ary fa de toute façon on ne pourra pas maîtriser le coronavirus alors ça ne sauvera personne de rester chez soi. Ary nanamafy izy fa tsy anakatona ny orinasa fa mahazo mandeha mitarainany amin'izay tiany tarainany izahay fa tsy mikatona ny orinasa. Averiko ihany au complet izahay rahampitso mpiasa maherin'ny 2 arivo izahay no ifanosina isan'andro amin'izao période de confinement izao. Tsy misy gelmain masque koa ampiasana fa en rupture de stock hoy hatrany inga DG ka miandry ihany no afaka atao. Izany no mahazo anay mpiasa ny call center, centre de traitement, zone franche industrielle ho ny fitarainan'ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina iray omaly ariva tao amin'ny Facebook. Amin'ny lafim-baovao manaraka ity dia hoentinay any Ankialamavony ihany ianao amin'ny resaka coronavirus sy ireo tsao manodidina izany. Nisy ny tsaony hely tao Ankialamavony izay niteraka savorovoro teny amin'ny fiarahamonina. Ny farany herinandro teo fa misy ankizy avy any Frantsa tonga ao Ankialamavony ary atahorana hitondra ny valanaretina Covid-19. Nandiso izany tanteraka ny reniny ka avy hatrany mba ho fisorohana ny mety hitaran'ity resaka ity dia nandefa horonan-tsary any avy any Frantsa.
koregnareo Ankialamavony agny. Misy tsaho mandeha Ankialamavony agny fa Ankialamavony ny zanako. Dia eto zany dia milaza aminareo sy hampilamina ny sainareo agny fa ny zanako aty a Fransa. Efa ny faherinandro gnahy aty a Fransa. Nanaovako an'izao vidéo zao dia mba hampilamina ny sainareo Ankialamavony agny tsy hampisy ny savorivory. Oka ny tsaho fa ny zanako dia io izy. Io ny vadiko. Ty aho aty a Fransa gnahy fa tsy Ankialamavony. Ny gendarme koa efa nisava ny tranony anadako fa tsy nahita. Efa eo ampelantanany manam-pahefana moa no mikasika indraraha zay trao tany Ankialamavony iny fa anisany antso nataon'ny Front National ny antoko-tiako Madagasikara Marc Ravalomanana ny tokony isiny ny firaisankina eo amin'ny samy vahoaka malagasy hiatrehana ny fianaky ny valanaretina coronavirus nanolotra vahaolana ihany koa ity flo ny antoko-tiako Madagasikara ity ho fisorohana ny fianaky ty valanaretina ity. Jessica Miray sy Tahir Niainatra. 10 andro taorian'ny nahafantarana fa misy ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Mbola manano sarotra ny fanjakana amin'ny fifehezana ny toedrara. Isan'izany tsy fampiny fitaovana. Anaty ady tanteraka ny firenena ankehitriny amin'izao. Ka ilaina indrindra ny firaisankina ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Hoy ny Front National ny antoko-tiako Madagasikara. Nandroso vahaolana ihany koa moa izy hiadina amin'izao fianaky ny aretina izao. Ty aretina ty neka aretina mandringana. Ary mety hiantra amin'ny olona rehetra tsy akanavaka mihitsy io. Ary efa mety hiantra amin'ny olona rehetra izy tia dia mitovy daholo zany. Noho zany tokony isy firaisankina tsika malagasy aloha. Mirahina tsara sika hoe hiady amin'izy ity ary vonina tsara hiady. Ary zay vonina zay tsy atao vava fotsiny zay fa tena mila tena vonina amin'ny zavatra rehetra. Ohatra resako amin'izany raha ohatra sika milaza amin'ny olona amin'ireny fahitalavitra ireny na amin'ireny haino aman-jery ireny laza hoe manasa tanana amin'ny savony dia efa vonintsika hoe ame savony an'ilay olona amin'ny rano anazy. Vonintsika amin'ny fitaovam-pitiliana rehetra izay tsy ho ananany any amin'ireny ambanivohitra sy toeram-pitsaboana madinika ireny dia amena koa izy. Ary indrindra ho vonintsika amin'ilay fiarovatenan'ireo ilay mpitsabo ilay apetran'iny sy ilay masaka. Eo anasiako teny ny fijeriko azy araka ny fahitako sy ny fieritreretako dia hoe maninona moa raha miresaka amin'ireo ilay orinasa afaka aby ireo tsika. Dia vorina izy ireo hoe ianareo tokony fampidinika miaraka amin'ny dokotera izay ny atao hoe comité scientifique malagasy miaraka amin'ireo orinasa ireo dia manamboatra ny eto an-toerana mba tena manaraka tsara n'ilay hoe manaraka ny tokony ilaina tokoa zany ilay zavatra atao satria amin'izao fotoana izao tsy hitany olo intsony izay atao. Samy mieritreritra daholo dia manamboatra hetseroa. Aizako ny sasany zany ny zavatra manepotra azy indray no apetrany eo noho ny tsy fahalalany sy ireny maika izy azo azy dia ataontsika aloha izay. Dia efa aveo koa manao an'ilay akanjo ilay fiarovana an'ireny dokotera ireny izay aloha ny tena maika. Dia efa vita zay zaraintsika amin'ny olona mividy ny mirary sy tokony ho zakany raha misy ara-tsy afaka mba hizarana an'izy fotsiny. Amin'izao fiatrehana ity Covid-19 ity izao dia nisy ny antso nataon'ny Front Marc Ravalomanana sy ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy omaly ary anisan'ny antso fionana ihany koa ity Front National ny antoko-tiako Madagasikara ity ikaroam-bahaolana aingana dia aingana eto amin'ny firenena. Jessica Miray sy Manora Andre Malala. Tafiditra anaty fahasahiranana tanteraka amin'izao ny malagasy sy ny fitondram-panjakana amin'ny fianaky ny Covid-19. Maro ny sehatra mbola tsy voafesy tsy nahitana vahaolana. Betsaka ireo fiapetrany raisina nefa maro ihany koa ny tsy manaraka izany noho ny antony maro toy ny fahasahiranana. Fa eo ihany koa ny mbola tsy fahafantarana marina ny valanaretina noho ny tsy fampiny ny serasera. Ny antso nisy ny fionana araka izany ny Front National ny antoko-timo mba ikaroam-bahaolana. Ny afatra zany vahoaka malagasy dia zao sy ny mpitondro tokony tsy anavahana n'izy ity fampisehovatsika amin'ny firaisankina. Noho izany zany tokony miantso fionana. Fa tsara ny ionana tamin'ireo filoham-piangonana mitondram-bavaka nanao zany izy omaly isaorana azy ireo. Fa atsoina koa ireo le manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana
dia miresaka sy mifampidinika azay mieritreritra isika fa hoe hitady toerana izy ireny na tsy izay ny hevitra fa kosa mitondra izay famezam-pahasoavana ananany ny fahaizany ny fahalalany dia mivory dia mandinika ao dia tompona andraikitra amin'ity tompona andraikitra amin'ity tsy ilaina betsaka koa fa reo daholo milaza ireo mampita mivoaka isan'andro anandro hoe izao ny zavatra misy indray izao ny zavatra atao mba tsy hahatonga ilay hevitra mifanipaka indraindray fitenenana sy fampitana azy amin'ny vahoaka satria izay ny tsapako hafa ny teneniny anankiray adiny telo any hafa indray ny tenen'le anankiray tsy izay izy ka dia ararotika ty fotoana ity mba ilazako aminareo mampahery mampahafantatra ary indrindra manoro arak'izay azo atao dia tokony mba samby andraisan'ny tsirairay ndraikiny fa hoy aho hoe tsika malagasy rehetra afaka miady amin'ity coronavirus ity ary eto dia nahitantsika mifankingantsika sy mifahaizantsika. Amin'izao fotoan-tsarotra mandalo eto amin'ny firenena izao dia nitondra sosikevitra ihany koa ny mpamakafaka politika sy mpandinika fiainam-pirenena Gilbert Raharzatovo teny amin'ny trano fonenany teny Andorany fotsy iteny ho an'ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny sariny tahiriniaina no anarantsika izany. Taorin'ny peste noire tany Eropa dia ny coronavirus ny vosikajy ho isan'ny aretina mafindrina ny lalovan'izao tontolo izao. Tafiakatra 4,740 alina sy 3 hetsy ny voa eran-tany ary 7,991 alina ny maty. Amehana tanteraka ny misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Firenena fa 400 lalovan'ity aretina ity isika. Na izany aza nefa tsy afaka hipetra-potsiny Madagasikara fa mila ny fandraisana andraikitra aingana. Manana problème tsika. Sahirana. Na amin'ny firenena dehibe aza sahirana. Tratra ny aretina io maika fitsika firenena madinika izay ny eto manana tsy misy ny olona ao anatin'ny corps médical tsy ampy ny hôpitaly tsy manana fitaovana hiatrehana an'izany tena manahirana be io zany zao amin'izao fotoana izao ary zany tsy hoe io aretina fotsiny no ady atrehintsika fa ny aoriana kely eo koa miasa ady lehibe koa rehefa avy eo. Na ohatra azy io ka vola amintsika fa mifetraika an'io ao amin'ny fiainam-pirenentsika amin'ny ankapobeny tsy hitanono zany ny dégâts ho ateraka io satria voakitika ny sosialy, voakitika ny économie, voakitika ny toe-tsaina zany rehetrarehetra zany tsy maintsy atrehintsika daholodaholy. Ady iraisana no atao amin'izao vanim-potoana izao ary ny coronavirus ny fahavalo ikambanana. Ilaina ny fifampihenona sy ny fakan-kevitra amin'ny hafa ahafahan'ny firenena mihoatra amin'izao olana lehibe izao. Amin'ilay hoe maha-olom-pirenena moa zao hoe niantso hoe ahoana mba hahafahantsika amin'ny rahina ao anatin'izao fanjakana rery na ahoana eritreritrintsika na fahavononantsika hiatrika an'izany na zay hoe fahafahantsika miady amin'izany aretin'izany fanjakana rery tsy havita an'izany. Ny olona rehetra eran'izao tontolo izao izay mpitondra fanjakana rehetra eran'izao tontolo izao miantso amin'izay firaisan-kina zay daholo na mpanohatra io na hery velona eto amin'ny firenena io ny président amin'izao fotoana izao fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsy tokony olon'olona rery eo hoe vitanay io ao anatin'le toe-tsaina hoe zay no mitondra aloha dia avy aloha ataonay le zavatra io tsy vita io sahalan'ny hoe firenena anankiray miady io ary tena ady angena atrehintsika izao hoe ka maninona manana ray aman-drenitsika ireo manana ray aman-drenitsika ray aman-dreny président de république ny ray aman-dreny président Ratsiraka, ny ray aman-dreny président Ravalomanana, ny ray aman-dreny président Rajaonary Mampianina. Inona ny antony tsy hivondronan'ireo fa za milaza aminao fa raha ireo no mivory ka miaraka mitsangana ka hitan'ny vahoaka fa tena mirahina ireo ray aman-drenitsika eto amin'ny firenen'ireo dia manana hery aloha ny vahoaka na dia eo amin'ny lafiny moraly fotsiny aza na dia eo amin'ny lafiny psikolojika fotsiny aza misy dikany be dia be zany eto amin'ny firenena amin'izao zavatra sarotra hatrehan'ny firenena izao. Eo amin'ny pejy politika dia antsoavy nataon'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy voafito tao Atsimon-drano Androany notsindriny fa tokony ho toten'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fampiarana ireo fepetra rehetra. Eo arantsika ny andinindinizay hoentiny Manorandriamalala sy Ravo Razafy Mahenina. Mitombisa hatrany ny olona mitondra ny tsimokaritina coronavirus eto amintsika ny fepetra raisina nefa tsy ny rehetra no manaja izany ny fanjakana raha toe tsy mametraka izay tony tsy maintsy atao
Atony mahakasika ireo orinasa tsy mainkina izay mbola afaka miasa, ireo olona tokony mijanona any an-tranony, maro ny mbola mifamezivezy. Ka eo amin'ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra zany, ary koa ny fomba fampiarana an'izay fanapahan-kevitra raisiny izay dia tokony hoentitra ny fitondram-panjakana. Mbola betsaka ny olona no totsika hoe mitangorona amina fatra anankiray toy ny eny amin'ny tsena zany, ary mbola ahitana ihany koa ireo fitaovam-pitaterana izay mbola mitatotra olona ihany. Antso ihany koa ny atao amin'ny tsena mora, indrindra ny any ambanivohitra. Raha misy azo atao ry tompoko amin'ny hoe fanokanana volam-panjakana amin'ny hoe fiahina manokana ny ara-tsosialy amin'izao fotoana izao dia ilaina ny izarana io hoe toeram-pamarotana ny PPN io amina toerana maro. Marina tokoa misy ny fivarotana vary mora amin'izao fotoana izao sy ny hoe menaka, fa raha mahita tsika zany dia toerana vitsy misy azy ary tangoronan'ny olona ilay izy dia tsy voahaja ireo fepetra amin'ny ataontsika hoe fiarovana amin'ity valana aretina ity. Faharoa manarakaraka an'izay dia anisan'ny fitaovana kely indrindra nefany aparitantsika amin'izao fotoana izao ny hoe mba ny ananan'ny olona fiarovana toy ny kasibosy zany. Antsoavina atao amin'ny fitondram-panjakana hoe tsy azo atao ezaka manokana ve izy io amin'izao loza efa miatra amin'ny firenena izao mba ny ahafahan'ny vahoaka malagasy mahazo na maimaimpona na ihany koa amin'ny vidiny izay atao hoe mba takatry ny besany maro. Mbo eo amin'ny fiatrehana ity coronavirus ity hatrany na ilay atao hoe Covid-19 dia nanao antsoavo sy nitondra sosikevitra ho an'ny fitondram-panjakana ihany koa ny filoha lefitry ny CFM eto Antananarivo. Ndeo rahantsika avy hatrany andinindininy izay oetiny Ravrazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Tsy tokony hanavahana na iza ny ady atao amin'ny coronavirus. Fiaraha-mientana sy fiaraha-miasana rehetra no tokony aseho anatin'ny krizy izay manjady amin'ny firenena amin'izao fotoana. Fiaraha-mientana rehetra malagasy izay eto anivon'ny Tonosy ity tsy misy havahana eo na iza fa miara tompona ndraikitra io tsy misy tsony hoe ny anona ihany ny tratran'io, ny anona ihany no hamindran'io, fa isika malagasy dia tsy misy loko politika io, tsy misy loko finoana, tsy misy lokona foko, fa malagasy rehetrarehetra miara-mientana manaraka ny lamina sy fitsipika mitandry tena mahatsapa-tena tsara amin'ny andraikitra sy ny fisorohana sy ny fitandremana rehetra tokony atao. Tsy mahavita tena nefa ny fitondram-panjakana, ny fiarovana ny tena ary ny fanarahana ireo fepetra rehetra dia ampy fiarovana ny tena sy ny manodidina ihany koa. Eo moa ny olona sasany izay hoe tena tsy afa manoatra noho ny hoe tsy afa manoatra amin'ny fiainana, tsy afa manoatra amin'ny asa sy ny andraikitra rehetrarehetra, dia reny rehetrarehetra reny dia tokony foana hiezaka tsara, hiezaka bebe kokoa noho ny rehetra amin'ilay fitandremana, fahadiovana, ny fanajana ny elanelana, raha sanatria misy ny hoe aretina dia mba hoe fiezahana aingana manantona ny tompona andraikitra, ary koa ireo olona efa hoe voasoritra manokana hoe avy any ivelany. Raha misy olona mahafantatra nohatra izany dia tsy hoe ahilika koa izy aloha sanatria ny vava, fa fifanampiana io ireny olona ireny tokony tena hoe arahana maso akaiky sy antonona akaiky ao anaty fifankatiavana sy fifanajana, fa raha sanatria koa lasa fifaneriterena sy fifanliana manko le dia lasa misy mandositra, misy mahatsiaro tena hoe zay ve zany ohatry hoe hieritriretinareo fa rangoro fototry ny afony tiraraha ty dia lasa koa izy miafinafina. Ny lazatrano moa teo anivon'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy afa-tsy ilaina ny fisiana endrika fampitahorana izay miteraka fikorotana an-tsaina, fitoniana ny tsandrahana izay vokatry ny firaisan-kina rehetra. Tandidomidoza tanteraka ny toe-karem-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Nisy mpahay toe-karena nanaovan'ny mpanao gazetiny MBS fanadihadiana sy nandroso vahaolana mikasika izay. Ravrazafy Mahenina sy Manora Andriamalatrany. Ny fanjakana ihany no tompo-teny farany amin'ny zavatra tokony atao eto amin'ny firenena. Mipetraka laharam-pahamehana voalohany ny sakafo sy ny fanafody. Ny kivoan'ny olona moa tena fototra ngeza be, fa ny anjaran'ny komina kosa dia mifampiraharaha amin'ny mpamongady, afaka manao fanangonana, mpanangona entana zany any amin'ny komina tsirairay dia ireny mpamongady ireny avy eo no mandeha varotra teny.
famelomana ny commune zany amin'ny alalan'ny ristorna ho an'ny commune satria vokatra mivoaka avy anatin'ny commune tena fotoana anankiray tokony ho fianarana ngezabe ho an'ny Madagasikara Ray manontolo izao zavatra izao raha itsika ny manao an'izay zavatra izay dia rehefa samy manao an'izay ny isa tanàna dia ny aty an-drenivohitra anjara ny aty an-drenivohitra indray ny hoe commune aiza no misy entana voangana ohatran'izao zay le fifanakalozana anatiny ahoana ny andinana an'ireo vokatra misy ireo ho vola fa rehefa mivadika ho vola ilay vokatra miakatra dia misy foana ny vola miditra ary ny vola miodina ato anatin'iny napiakatra be aingana ny sandany vola malagasy zay le teneniko hoe fotoana anankiray tena tokony arakontsika ho fampandrosoana avy ato anatiny zao fa ny fanampiana na avy any Chine na avy any amin'ny OMS na avy any amin'ny Nations Unies tena raiso fanampiana ireny avy any ivelany enganeka tsika ireny mbola ampitombo ny fanodikodinam-bola nalaza tamin'ny fitantanana tetikasa teto Madagasikara tamin'izay vaovao anisany nanaitra ny maro ihany koa namohan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro omaly ilay fanambarana fa afaka manohy ny sidina anatiny rehetra indray ny kompania mpitanterana nabakabaka tsara dia lazay ity fanambarana ity fa mahafeno fepetra rehetra ara-pahasalamana amin'ny mety fianaka ny valanaretina Covid-19 ity kompania ity toy ny eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny any anaty fiaramanidina fa rehefa inona zany no aboahana fanambarana manokana toy izao hita ho misy fiangarana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ihany ny fanjakana na eo aza ny fanehoana ireo fahafenon'ireo fepetra dia ny olona no mitondra ny valanaretina ary tsy voatery ho hita amin'ny fotoana andraisana ny sidina iny ny soritra retina androany dia namoaka fanambarana ihany koa avy ao anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar fa foana avokoa ireo sidina rehetra na mivoaka na miditra n'Antananarivo sy Toamasina ny sidina mitondra ny entana sy ny sidina free flight ihany no mahazo alalana fa eo amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy kosa indray dia ifandrombana ny varomora izay nataon'ny fanjakana anampiana ny vahoaka amin'izao amehana izao tsy misy voaja nefa ireo fepetraka izay napetraka ny fitondram-panjakana manoloana fiatrehana sy ny ady atao amin'ny coronavirus tena andorany fotsy teny iravirazafy mahena sy manora indray malala no nanao fanady adina miteno azy ny sary mitandahatra manao lavabe ny olona milahatra varomora sarotra ny miandro ny toerana tsisy ngonany hafa tsy misy voaja eto nelanelana ray metatra napetraka ny fitondram-panjakana adina amin'ny fiparitahany aretina coronavirus zay tsy matahotra satria nonaka mamy te hinana dia milahatra aloha tsy sakafo dia tsy maintsy milahatra zay hoe eto misy vary sa ny épicerie tsy takatray fa lafo ny anay ny tadavina andrano hohanina androany ka le vary zany zao no tena mamaiky le sakafo zany amin'izao allo maty rapiditra zay maty androany dia androany misy sakafo zany dia voatery zay milahatra le sakafo na dia avy mikarama aloha ka mividy le izy nefa ozy izy ny tany amin'ny filoham-pirenena ho elanelana le ray metatra dia zao azy amin'izao zany le ray metatra elanelana tena ho tsy matahotra no maty rapide tony zany fa ny anoanana androany aloha ny tadiavina ka tamin'ny valo marena ve dia amin'ny folo vao hizaran'le vary nefa dia nefa n'izao le olona nitangorona nefa rarana hoe tsy mahazo tangorona le olona dia inona zany ny solution tokony ataon'le olona zay matahotra zay nefa zay dia hinan-kanina zay e parifokotany zavatra io fa tsy atambatra ty amin'ny EPP aty fotsiny fa raha parifokotany io ny lamina zao ne zay tsy fantatra na azo na tsy azo nefa lera efa akaiky ny amin'ny 12 matahotra ihany fa le mpiasan'ny commune zany tsy hainy misy le mandamina le programme tena tokony lahatra tsara le olona hatramin'ny maraina hatramin'ny firy ny lahatra dia tokony hoe misy lera ny famoahana an'le vary avery fanambola vela ny vahoaka madinika mandroso maty reny be miemotra maty ray be tsy hita izy ampiarana ny fepetra nomeny fanjakana isoroana any aretina ny vola ampelantanana tsy ampy anangonana tahiry tena ahoana marina fa mikarantsika vary fa ny fanampiana vary avy any ivelany avy any Inde ohatra zao eninjato taona ny avy any Chine sy avy any akafa rehetra any dia alao ianao apetraka fa tsy reny indray ny fandritahana
eto amin'ny firenena andeha angoronana ampitangorona olona dia tsy voahajakory mihitsy ny ray metatra elanelana ho an'ny olona milahatra vaky. Zay zao dia efa fandikana be dia be n'ilay fipetra tokony atao. Mbola hitoetra amin'izay resaka sosialy zay hatrany isika anisan'ny sakafo tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny legioma. Hita ho nisy fiovanany koa ny vidin'izany amin'izao fotoan-tsarotra eto amin'ny firenena izao. Teny amin'ny tsenany Mahamasina teny izahay no nanao fanadihadiana tamin'ireo mpanjifa sy ireo mpivarotra vitsivitsy sendra ny micro anay. Eo amin'ny sary ny tahirinaina. Tampoka tamin'ny vahoaka ihany ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Ny amin'ny tsy fisiany ireo fiara fahana mifamezivezy sy mitatitra ny entan'izy ireo. Nanomboka tamin'ny sabotsy teo dia niakatra sy nisy ohatr'izany ny vidin'ny legioma sy ny voasary makirana. Mibaby ny vokatra izany avokoa na ny vahoaka mpanjifa na ireo mpivarotra. 500 ny ray dia 700 ny ray. Nanahoana zao vidiny tamin'ny herinandro? Tamin'ny herinandro tamin'ny sabotsy izy ny lafa dia alahady dia androany izy efa mbanidina. Sabotsy sy lahady izy zao 50 000 dia 7,000 Sakamalao 7,000 sy 3 alina nakany azany Ambodifony. Dia ny tongolo gasy 2 alina nakany azany Ambodifony. Dia rehefa dia ny tongolo gros oignon 3,000 nakany azy any. Reo mihitsy ny amidy fa le grossiste tany Andravanga mampitomba le entana dia tokony ny any mba jeren'ny anna voalohany satria zay tsisy hohanina dia tsy maintsy mivarotra dia tsy maintsy maka entana dia izay tombony kely eo mba ataonay sakafo. Legioma zao tena lasa niakatra be mihitsy ny vidiny satria ny tobila avy ambanivohitra tsy mahazo miakatra mankaty andrenivohitra le mpitatitra entana dia zay mahazaka amin'ny lolosi zao mahatonga ety dia lasa miakatra be mihitsy ny vidiny. Ny haricot zao taloha toy ny 7,500 zao lasa 12,500 nakana anazy dia amidy 15,000. Dia ny sosety zao taloha 500 kilo zao efa lasa niakatra 400. Ny aloha zany dia vitika andavanandro fa somary ampitomboky kely fotsiny zany le zavatra vidiana satria misy koa manko le produit périssable dia tsisy dikany vidy azy be da be satria no ohatrany fotsiny fa taka ny voamaina sy ny zavatra zany reny vidiana betsaka sy ny trondro maina hoe patsa maina zavatra reny vidiana betsaka zany. Tsy azo tsy niavina izy ary tena danger imminent zany izy zay ny tena marina. Fa manoloana ireo tsaomiely eny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia ndeo porofontsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hoe marina ve sa diso izy ireny. Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Marina sa diso fa ahafahana miaro amin'ny valanaretina Covid-19 ny fitondrana na fanaovana masika. Marina, raha toa ka misy fambara fa misy ny valanaretina toy ny migohaka na ihany koa mikarakara olona ahina ho mora tratry ny aretina. Ankoatr'izay ny fitondrana masika dia azo sokajiana ho fandaniana fotsiny ihany. Marina sa diso fa ny olona mitondra ny valanaretina dia tsy voatery hamindra raha tsy misy fambara. Diso, ny olona iray raha vao mitondra ny valanaretina na tsy misy fambara fa mitondra ny aretina na ilay antsoina hoe porteur sain dia tena mamindra ny valanaretina raha migohaka sy mievona amin'ny alalan'ny pitidrora. Io indrindra ny tokony anajana ilay iray metatra elanelana sy ny tokony anasana matetika ny tanana ary ny sikasiana ny tarehy. Marina sa diso fa ny fanasana tanana amin'ny rano madio sy savony dia mampiena ny mety fahavoazan'ny valanaretina. Marina, tena mampiena ny mety ahazoana ny valanaretina ny fanasana tanana amin'ny savony sy rano madio matetika na ihany koa ny fanasana tanana amin'ny solution hydroalcoolique. Marina sa diso fa ny fihinanana tongolo gasy dia miaro amin'ny fisorohana ny Covid-19. Diso, na dia sakafo tsara sy fantatra fa manana singa miaro amin'ny mikroba aza ny tongolo gasy dia tsy mbola voamarina kosa hatreto fa ny fihinanana azy dia miaro amin'ny Covid-19. Marina sa diso fa tsy mifindra ny Covid-19 any amin'ny tany mafana sy mando. Diso, raha araka ny dosie eo am-pelatana ny firenena mikambana dia mety mifindra any amin'ny toerana rehetra ny Covid-19, isan'izany ireo toerana mafana sy mando. Marina sa diso fa ny fihinanana antibiotika dia mandaitra amin'ny fisorohana ny Covid-19. Diso, ny antibiotika dia tsy mandaitra amin'ny virus fa kosa amin'ny infection bakterienne fotsiny ihany. Ny Covid-19 izay fantatra fa avy amin'ny virus dia tsy mandaitra araka izany antibiotika. Tsy tokony ampiasaina araka izany isorohana ny valanaretina.
eo amin'ny maresaka iraisampirenena hoentsika manakatona ny vaovao dia nodimandry teo amin'ny fahenina amin'ny 20 taonany androany ilay mpitsoka saksa malaza maneran-tany manody bongo izay fantatra moa fa ny covid-19 no antony nahafaty ity mpanakanto malaza ity ny andinindin'izay hoentiny Jessica Miray rindra tsara ny tahiriny aina. Des sonorités jazz mélangées à des rythmes tout droit venus. Ianareo ray aman-dreny, namana, mpankafy amin'ny alahelo lehibe no ilazanay anareo ny amin'ny fahalasany manody bango ilay Papi Groove ny talata 24 martsa 2024 teo ny fahenina amin'ny 20 taonany noho ny covid-19 ny 20 martsa izy no fantatra fa tratry ny aretina ny fianakaviany no nandefa io fanambarana tao amin'ny Facebook androany maraina izy ny fahatsiarovana azy atoato ho iatrany ny fianakaviany tao amin'ny hôpitaly iray tao Paris izao nodimandry izao tao Douala Cameroun no teraka i Emmanuel Njonge Bango tonga tao Marseille kosa izy ny taona 1979 izy izany izao no olo malaza voalohany maty ny covid-19 anisan'ny mpanoratra fata-daza maneran-tany i Manu Bango isan'izany Saul Makossa tamin'ny taona 2017 irany ekipany Cameroun tamin'ny CAN izy ity teo nanomboka niakatra ny lazany nitorany Michael Jackson izy tamin'izany ho nangala tahaka ny irany tamin'ny hira iray tao amin'ilay album Thriller saingy nisy ny fifanarahana arabola taty aoriana. La chance qu'on peut avoir c'est effectivement Sidragastelatrany topo klasy toko vavy no atolotra ho anao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny MBS zay ihany koa namarina tanteraka ny vaovao ny tenanay manome ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray filma tompoko.